Efa 30 taona tao aoriana avy tany amin'ny bazilika Masindapiera vao nangataka ny Gianni Lorenzo Bernini hanangana ity kianja ity Papa Alexandre fahafito tamin'ny taona 1930. Misy hafatra tiany Bernini ampitaina amin'io endriky ny kianja io. Io endriny tsy tena boribory io dia maneho ny universe izay manoratra ny sandriny roa handray ny olona rehetra mandingana eto amin'ny fiandohan'ny kianja eto. Ho azitsika teny kely momba an'ireo andro ny sandry mandray mivahiny ireo. Andro izay miisa 420 milahatra ho andian'ny efatra avy amin'ireo sandro havia sy havanana. 70 metatra ny savaivon'ny andro iray ary 1 metatra sasany ny haavony. Raha avy nampandrosoana isika ka tonga eo kianja dia mahita fa mitambatra sy misakaka ireo andro ireo rehefa jerena, izany hoe misokatra sy mihidy. Indraindray toa andro tokana fotsiny tazana, indraindray filaharana andro efatra. Fa rehefa tena eto amin'ity ivony laharan'andro ity kosa no mijery andry zareo dia milahatra tsy misy bingo, mahitsy toy ny miaramila manao matso izy rehetra. Toy izay ihany koa ny tazana rehefa ery amin'ny ivony laharan'andro amin'ny sandriny ilany. Vita kajy tsara daholo ireo na tsy mba manana diplôma amin'ny tao-trano azy Bernini. Izay no maha génie azy. Mifanandrify amin'ny andro tsirairay avy indray ery ambony dia misy sary vongan'olo-masina izay mirefy 2 metatra mahery tsirairay avy. Heverina hoe mpanelanelana amin'ny tontolon'ny olombelona sy ny Andriamanitra izy ireo.